Salama daholo androany sika de ndondray raha hiresaka ny zavatra izay tena nalaza tato ato zay tsy namoy izany fa ny mahakasika any Balthazar ilay lehilahy izay tena nalaza fa nahavita nanao firaisana ranofo tamin'ny vehivavy marobe izay tao anaty bureau-ny tatsy Afrika moa no nisehony izany tranga izany izay nahitana video misa efajato video an'ny Balthazar niaraka tamin'ireo vehivavy izay mpiara-miasa aminy tao anaty bureau-ny satria i Balthazar moa dia isan'ny olona izay mpandraharaha ary lehibe n'orinasa anankiray any Guinée no misy an'ity Balthazar ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa na isan'andro eto tsy ampendela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary Melony dirantsika amin'ny pitsopitsony mahakasika an'izay resaka Balthazar izay dia ndaholo resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Maro ary tsy vitsy amin'ireo tanora ankehitriny indrindra fa ireo tanora izay miala sakana dia maimaika ny hiditra amin'ny resaka fitiavana indrindra ny eo amin'ny resaka fanandramana amin'izay hoe firaisana aranofo izay. Nefa izy ireo dia hita fa tena mbola zaza fa nohony izay andrakandrana izay dia iny fa tafaroboka ary tsy mitsinjo ny lavitra kory amin'izay resaka fanaovana firaisana aranofo mialohan'ny fotoana loatra izay. Na lehilahy zany na ny vehivavy dia samy manandrakandrana daholo amin'izay resaka fanaovana firaisana aranofo izay. Fa matetika ny hita eny anivon'ny fiarahamonina dia sarotiny ireo ray aman-dreny izay manana zanaka vehivavy miditra amin'izay fanaovana firaisana aranofo mialohan'ny fotoana loatra izay. Nefa tadidio na dia eo aza ny lalàna izay mametra sy mamaritra an'izay hoe resaka détournement de mineur izay fa raha toa ka zazakely izay samy mitovitovy salantaona izy ireo dia tokony hasiana fijerena ankaiky ihany ny amin'ny izay hoe tokony isiny maromaritra iraisana eo amin'izay resaka fakana dommage sy ny maro hafa izay fa tsy hoe rehefa mananjanaka vehivavy ianareo dia ny anareo ihany no marina fa ny anareo izay mananjanaka lehilahy dia diso foana ary izy ireo no melohany lalàna. Misy amin'izy ireny dia ilay zazavavy mihitsiny no môlamôla ary misara zoro amin'ireo ankizilahy kely ka rehefa aveo tereny izay hoe fakapanahy izay dia lasa tafanaonao foana amin'izay izy ireo. Trangan-javatra tahaka an'izany no niseho tao Antananarivo renivohitra tao. Hita ireo zaza mpianatra izay telo vavy voalaza fa very. Ankizivavy mpianatra misa telo izay 14 taona sy 15 taona. Samy kilasy fahatelo izy ireo. Ao Miarinarivo no nahitandia rehefa niala avy any an-trano hihazo ny sekoly ny alatsinainy lasa teo iny. Lasa nakany Antanety be Varahina distrikany Soavinandrina izy telo vavy ireto. Nitebiteby ireo ray aman-dreny ny karoka ka ny alarobia voahita izy ireo. Lehilahy iray no nampiatrano azy telo vavy tany Antanety be Varahina ireo tao anatiny izay fotoana tsy nahitana azy ireo zay. Nentina any amin'ny hôpitaly iry zareo mba hatao fitiliana ny fahasalamany taoriny nahitana azy ireo. Arak'izany dia tsy nioterena akory ireo zaza ireo fa mety noentiny izay resaka fitiavana andrakandrana izay ka lasa nanita-kevitra ny handeha anaraka lehilahy any antranony sy any amin'ny tanànany any ka nanao an'izao resaka tsy verivery izao. Hanatra ho any iray aman-dreny dia araho maso tsara ny zaza indrindra fa ianareo izay mananjanaka vehivavy amin'izao resaka fanatontoloana sy ny fivoaran'ny teknôlôjia izao fa tsy vitsy amin'izy ireo no mifanao fotoana ao anatin'ny Facebook sy isan-karazany ao mba hiresahan'izy ireo amin'ny olo-tian'izy ireo sy ny olona izay mikoty izy ireo etsy roa izay. Izay moa ny amin'iny fa andao amin'izay ho resahantsika ny mahakasika any Ilay teratany vahiny Balthazar izay nalaza be tato ato zay moa ity Balthazar ity no ilay video izay niparitaka tetsy roa. Araky ny hitantsika atao anaty majoritserasera Facebook dia nahiditra amponja i Balthazar mandra-piandry ny didy Pitsarana izay mahakasika azy tamin'izay fahitana ny video niparitaka tetsy roa izay.
nivoaka nefa nididy amin'izao fotoana izao ary tsy manantsiny i Balthazar. Namoaka ny didy momba ny raharaha Balthazar Engoga ny fitsarana tampony any Guinée équatoriale ary nambara fa tsy manantsiny izy taorian'ny fiparitahan'ireo horonantsary ny firaisana aranofo izay mahery ny 400 tamina internet. Resy lahatra ny fitsarana fa ireo vehivavy rehetra nanao firaisana tamin'ny Balthazar dia olon-dehibe nandray ny fanapahan-keviny manokana. Raha ny valiny fitiliana natao kosa tsy voany aretina azo avy amin'ny firaisana aranofo izany i Balthazar na iray aza. Nanazava ny fitsarana fa maro ireo lehilahy vadin'ireo vehivavy ireo no nisaotra any Balthazar satria nanampy azy ireo hahita ny tena fitondrantenany vadiny ary maro ireo nanapa-kevitra ny sara-panambadiana tamin'ny fomba ofisialy taorian'izay. Nilaza i Balthazar fa handray fepetra ara-dalàna amin'ireo rehetra namoaka ireny horonantsary firaisana aranofo ireny milaza fa nanitsakitsaka ny zony izy ireo ary nalabaraka azy tamin'ny vadiny, ny fianakaviany ary ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Azo lazaina araka izany fa tena mety ho afaka madiodio i Balthazar taorian'ny fitoriana izay nahazo azy izay ny amin'ny mahakasika an'izay fiparitahan'ny vidéo izay mitotaly 400 isabe izao ny vidéo-any manao firaisana aranofo tamin'ireo vehivavy guinéanina tao anaty bureau fiasany moa izay fanaovan'izy ireo firaisana aranofo izay ary midika izay fa tsy vitsy amin'ireo vehivavy izay mody mandeha miasa ireny dia mety manao firaisana aranofo amin'ny lehibeny ihany any anaty bureau tahaka ny nataon'ny Balthazar sy ireo vehivavy ireny ka ahitana taratra araka izany fa tsy vitsy amin'ireo vehivavy izay manambady amanjanaka no tsy afapo ao anatin'ny tokantranony izay ka tsy maintsy mitady an'izay fahafahampo izay any ankafa izy ireny. Tsy omena tsiny moa izay fa izay moa ny fiainana ary tsy vitsy amintsika lehilahy ihany koa no tsy afaka manome fahafahampo ny vady amanjanantsika ao tokantrano izay indrindra ny eo amin'ny lafiny izay firaisana aranofo izay dia tsy vitsy amin'ny lehilahy no tsy mahavita an'izay hoe devoir à la maison izay tokony ho ataony amin'ny vadiny izay ka lasa sorisorena ilay vehivavy dia lasa mitady any ankafa rehefa aveo. Tsy vitsy amintsika amin'ny fiarahamonina nefa ny manoloana anireny zavatra ireny dia lasa mitsara be fahatany anireny olona izay manao anireny zavatra ireny nefa tadidio fa olombelona ny isika tsy misy olona tonga lafatra izany eto ambonin'ny tany fa tsy maintsy solavaka avokoa ny olona tsirairay ary ny olona rehetra dia misy izay hoe filana zay avokoa fa rehefa tsy ampy sy tsy mahafapo kosa ilay filana ao an-trano dia tsy maintsy hitady any ankafa izany ka izay ny tsy tokony fanomezantsiny amin'ny zavatra tahaka nytony. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ty tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.